Ravana malala ampifaliana indray na zontsika miona toy izao miainy ny tenin'Andriamanitra mandray sakafom-panahy koa mofinaina zo mihina antsika amin'ny teny io ity dia ny tompo amintsika mandrakariva. Ianareo zay voantso an' Jesosy Kristy malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alasinainy 20 Aogositra 2022 ibanjenantsika ro hevitra hoe mifampahery ny mpino. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Raha tsy Jehovah nomba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah nomba antsika, raha nitsangana melantsika ny olona dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika amin'ny fahatezerany dia nandifotra antsika ny rano ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny nafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaorana Jehovah izay tsy nanolotra antsika ho rembon'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona, afaka tamin'ny fandriky mpihaza, tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia aminaran'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpaniraka ianao, ka nilaza sy nafatra ny tokony ataonay sy ny tokony ho fantatray. Koa mendrika anao tompo ny saotra, ny idera, ny laza, eny ny voninahitra mandrakizay no ny anaranao masina satria Andriamanitra tsy toa ianao. Tompo, mpanotsy izay, ko no fahotanay dia mamindrafo aminay. Sosao madio izay mba vakely ka ry diovy izay mba mpahotana. Fa ny fananao masina izay raha ndre nofinaina. Ananay toko fa lehibe ny fiandranao Andriamanitra ary ampianarinao izay hay mifampahery. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay ny vavakay. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ity ravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara ny Matio toko fa 20, ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanatona dia niteny tamin'ny mpiananao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny dandra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao mpatisazo amina ran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitarina azy rehetra nadadiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amen. Ray masino mba masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy ilay mpanafitra anao. Mofinaina ho antsika anio ravana ka noranisika teo Matio toko fa 20, andiny 20 ka hatramin'ny 20. Dia ny tantaran'ny zanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ka niseho ny tanim-pianany.
Jesosy Kristy naniraka amin'ny mpianany satria izy ny tompony fahefana. Zany ry havana, Jesosy Kristy ny tompony fahefana. Nanaiky ho tonga olombelona Andriamanitra nitafiny sy ny zaka fahoriana ary nombona tamin'ny hafijaliana. Voalaza ny Filipiana 4:7 zany. Amin'ny fotoana idirana ho amin'ny voninahitra Jona 7:15 dia ambarany fa azo ny fahefana rehetra any an-danitra izay tsy an-tany. Natao hoe tompo sy Kristy izy. Hoy ny Asan'ny Apôstôly 2:9-3 rehefa nandresy ny fahafatesana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Azy avokoa ny fanapahana sy ny fahefana ety an-tany sy any an-danitra. Ny rodana ny fanjakana sy ny fisandoham-pahefana ary ny familian-dalana rehetra ataon'ny Satana. Jesosy Kristy maniraka ampianany. Ary zany ry havana no hafatra eto. Jesosy Kristy maniraka ampianatra. Maniraka ampianatra. Fahefan'i Jesosy Kristy raha ny maniraka ny mpianany hiasa sy hanohy ary hamita ny fanompoana na tombony ao amin'ny fanjakany eto an-tany. Ireto ny asa: anao mpianatra vaovao, anao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina, andrava ihany koa amin'ny alalan'ny fitorian'ny filazantsara ny asan'ny devoly sy Satana izay mangeja sy mampahory izao tontolo izao. Tefena ny olona ho mpianarin'ny tompo, ho zanaky ny fanjakany lanitra ary handray ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Jesosy Kristy miaraka amin'ny mpianany. Zany koa ry havana, Jesosy Kristy miaraka amin'ny mpianany. Tsara antoka izay manaiky ho iraka Jesosy, tsy manira tena fa irahana. Tsy ety an-tany intsony izy fa momba sy miaraka amintsika mpianatra. Mety eza ho mpianatra sy ho iraka Kristy. Miantoka ny fanatanterahana ny iraka nampanaoviny amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanamasiny izy. Miaro ny antoka ny fahombiazana amin'ny iraka ampanaoviny antsika Jesosy tompo. Hitombo sy hamaro ny mpianatra Jesosy. Ary ho isan'izany ianao maharesy mandray izany. Jesosy Kristy maniraka ny mpianany. Fa izany ry havana, ho voninahitran'Andriamanitra iry ihany. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra noho ny mofinaina nomena anay izay milaza nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ka naniraka azy ireo satria azo ny fahefana. Ka naniraka amin'ny mpianatra ka nilazany ny tsy sarany amin'izy ireo. Vavaka aminao izay tompo amin'izao fotoana anatanterahany fivorian'ny synode lehibe any Fort-Dauphin. Ampahery sy atrika feno izany ianao Jesosy. Manao mpanomponao marobe, indrindra amin'ity herinandro ity, amin'ny fifidianana izay atao lolom-baovao atolotra ao indray hoe tondra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Peraka eo am-pialan-tananao ny olona izay efa fantatrao anao izany. Ary mba ny fitainao koa ny tsiraray. Maroanareo adidy marobe hifidiananareo mpanomponao. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny firenenay mba hisy voka-tsoa ny asan'ny mpanao tafika masina. Vavaka aminao izay ho an'ireo marary vangio manokana izy ireo Jesosy, sitrany anehoan'ny fahefanao manasitrana atoany koa ny tontolon'ny fahasalamana. Tompo, ampinoninao ireo manamanjo, toananao ireo marefo-olona sy ireo sahirana, tsonjovinao ireo any am-pigadrana, tao ny fiazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana, ny vavakay, dia taony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay nampianatra anay koa, ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelana izay melika taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isafinoana riavana nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Raha aza mietrikelika foana fa izao n'Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao an-tanakavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.